Ebola efa misy miboka tsy maintsy mafisina ary entitra ny fepetra isoroana ny fidirana. Firongatry ny tsy fandriam-pahalemana anao fanadihadiana ny ao tsara lalàna mitaky mangarara ny olom-pirenena. Fikaonandoam-pirenena mifameno andraikitra ireo rafitra hoy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement. Ampifaliana indray tao mikilasy tongovavy ny tsy dia ny sampana fampalalam-baovao ny tokantrano amin'ny tsy alina talata 5 aogositra 2024 ity. Atezina ny araba ary manasanao mpanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejy raharam-pirenena avy hatrandry. Tsy resaka fotsiny ny fanavaozana fa mitaky fiavaozana avy amin'ny tsirairay ho ny filohan'ny FFKM androany nandritra ny fitoam-bavaka natao tetsy amin'ny villageoise Andotapenaka ny tolakandro teo. Fitoam-bavaka sy fampahafantarana ny mpandrindra nasionaly sy ny foibe toerana ireo dingana samihafa makasika ny fikaonandoam-pirenena izay tarihin'ireo filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy ao amin'ny FFKM. Ity no tanterana ity ka olo-manan-kaja maro no tonga niatrika ny fotoana androany. Fanadiadina. Aza misaina ny zavatra efa lasa no afatra mahafonja nandritra ny toroteny tetsy amin'ny villageoise Andotapenaka. Teny miantso ny rehetra ibanjana no avy. Mametraka mazava fa ilaina ny firosona lalina amin'ny fanavaozana sy fanatsarana. Tsara ny fitadidiana lasa fa tsy avela amatotra no avy izany. Betsaka ireo zavatra mibosesika ao an-tsain'ny vahoaka malagasy amin'izao. Saingy tokony ho mafiorina ny fanantenana ho an'ny fanavaozana. Misy zavatra takina ihany koa ao anatin'izany dia ny fiavaozany tsirairay. Lavitra ny lalana, fanorenana natao, fanavaozana, mitanjona, fanavaozana tompoko. Tsy tonga foana raha tsy isika mihitsy miara-miavao aloha anatin'izany. Ary indrindra ny asa tanterahana androany araka ny teny teo iaho. Mety fampatotra amin'ny lasa sy isan-karazany. Misy ny lasa mampiemitra, misy ny lasa mampiravoravo tanana. Fa ny lasa andrasan'ny tompo amintsika kosa. Ary safidy mazava teny hoe lay lasa hitondra fampandrosoana, lay lasa hitondra fampiresana sy fiarahamentana ka tsy ny fahasamihafana no atao sakana fa rainy malagasy ary tokana isika menakafy. Mino isika ary mino ny fiangonana fa azo atao tsara izany. Hoe ka ndohy toy ilay fiteny mazatra ny zareo izay. Ary izay ihany no ao an-tsaina na manao sarotry ny lalana isorana. Fa kosa mahatoky ary mifampatoky rehefa tapa-kevitra koa ny fampitantana ao anatin'izany. Nandritra ity fotoana ity no nampafantarana ireo mpandrindra nasionaly sy ho an'ny fikonan-doam-pirenena. Andraikitra goavana no sahanina amin'izao hoy ny fanazavana. Tsy amorona vahaolana eo amin'ny toeran'ny vahoaka malagasy aho na izahay miara-miasa fa ny asanay dia ny manangona azy ireo, mamondrona azy ireo ary mitatotra azy, mitandro ny tsy fanovana azy na famadina azy. Tiana ihany koa ny manamafy fa tsy sehatra natokana ho an'ny olombitsy na vondrona vitsy ihany fotsiny ny dinika ho an'ny fanavaozam-pirenena. Tsy hamokatra tota-kevitra zay heverina na mety hipetraka ho aingom-birao fotsiny akory ny tanjona. Tsy sehatra ahafahan'ny olombitsy anapa-kevitra amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ny dinika ary tsy natao hitondra ny hevitry ny firehana fa misy. Fa kosa sehatra natao ho an'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka hatrany amin'ny fokotany lavitra indrindra ka hatrany amin'ny malagasy mila ravinahitra any velany any mba hitenenany ary hitanterany ny heviny. Ho tanterina araka ny tokony ho izy, tsy amboamboarina, tsy sivanina, tsy hovaina mba hifanaraka amin'ny mahamety ny sasany. Mitovy lanja tanteraka eto ny fanehoan-kevitry ny rehetra na inona asany, na aiza fiaviany, na inona finoany sy firehany rehefa malagasy. Misy ny dingana tsy maintsy atao amin'ny fanatanterana izao fikonan-doam-pirenena izao. Ny arahana hita ireo lesaka tamin'ireo dingana fa mahana olana teto amin'ny firenena tamin'ireo krizy politika mifanesy hoy kosa ny ministry ny fanavaozana. Mbola tsisy nanao an'izany teto amin'ity firenena ity. Ary tsy mbola tsy nisy ihany koa hoe fanjakana sy ny FFKM no hiaraka hitantana anatanteraka an'izany fikonan-doam-pirenena izany.
efa nisy ihany tamin'ny fotoanandrony izay dinika nentiny FFKM. Nisy ihany koa ny zavatra zay nolalovatsika nandritra nireny crise politika maro samihafa ireny tsy navaolana zany, tsy navaolana satria tsy nampandraisina anjara ny vahoaka izay tena tompony fahefana sy hiaran'ny fanapa-kevitra rehetra satria tsy maintsy ho tanterahana ireny fanapa-kevitra ireny. Matetika ny crise politika zay nisy teto amin'ity firenena ity dia crise politika noho ny antony maro tsy voava hatrany ipotiny, ary ny namana ny crise politika teto hatramin'izay dia amin'ny alalan'ny fanapa-kevitra politika ihany. Tsy nojerenana no amevanina ny tena fototry ny olana, izany no antony ampandraisana anjara ny tsirairay avy. Tanjon'ny fanjakana ao anatin'izao fanavaozana izao no ametrahana repoblika matanjaka hoy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta. Voarakitra ao anatin'ny politika ankapoben'ny fanjakana izany hoy ny fanamafisana. Politika ankapoben'ny fanjakana ao an'ny fanavaozana dia ny ametraka repoblika matanjaka marina tsy mitanila zay mangarahara ary ampirahalahina, république forte, juste, transparente et fraternelle. Zay zany ny zavatra vinavinain'ny filohantsika ho apetraka mandalo amin'izao fikaonandoam-pirenena izao. Voasoratra ao anatin'io taratasy politika ankapoben'ny fanjakana ho an'ny fanavaozana io ihany koa ny hoe ho an'ny tombotsoan'ny malagasy irery ihany, amin'ny teny frantsay, dans l'intérêt exclusif du peuple malagasy. Antsoavy natao eto isika FFKM, isika ao anatin'ny comité de pilotage ny fandrindrana zay voatanisa teo, aoka re ho ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy irery ihany no entina mitarika an'ity fikaonandoam-pirenena ity. Isika zay voantso na zay manolo tena hiara hidinika ao anatin'ny fikaonandoam-pirenena io, aoka re ho ny tombotsoan'ny malagasy irery ihany no mibaiko ny hevitritsika rehetrrehetra amin'izay ady hevitra andeha. Tsy fotoana anaovana kabary pokaty fa fotoana anehoana fahavononana amahaolana izao ary fotoana irosony ny malagasy ty tandrazana. Mazava ny tanjony dia ny fandrosoana iarahana amin'ny fametrahana fanjakana matanjaka sy manaja ny tombontsoan'ny vahoaka. Tsy resaka firehana politika iray na vondrona iray zany. Ny tombotsoan'ny firenena no tokony eo ambony ny tombotsoan'ny tsirairay. Ny tanjona dia mazava, anorona vina iombonana sy lalana mazava ho an'ny loavin'ny Madagasikara. Tsy tokony ho diso hevitra isika momba ny dikan'ny fanavaozana. Ny fanavaozana dia tsy fanoloana olona fotsiny, tsy fanovana toerana fotsiny, fa fiovan-tsaina, fiovan-toetra ary fanovana lalina eo amin'ny fomba fitantanana ny fanjakana sy ny firenena. Ny tanjona dia anangana fanjakana matanjaka, tompona andraikitra, mangarahara ary miasa ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka. Noho izany, ny fanavaozana dia tsy entintsika ampisaraka fa ampiray, tsy entintsika hifandrafy fa hifampiaina, ary tsy entintsika handrava fa hanarina sy hanorina. Izany no tokony foto-kevitra iorenantsika. Ary tokony ho takatsika tsara fa miankina betsaka amin'ny fahombiazan'ity dingana ity ny fahafahantsika mametraka fanavaozana tena mafiorina. Tsy azo ekena intsony ny fiverimberenan'ireo krizy siklika izay mamerina hatrany ny firenena amin'ny toerana farany ambany, mandany fotoana, mandany hery ary manakana ny fampandrosoana. Noho izany, tsy maintsy samy mandray andraikitra isika, tsy maintsy mifanampy, miara-miasa ary mametraka ny tombotsoan'ny Madagasikara ho lahara-pahamehana. Ankoatra izay dia nilaza ny mpanolontsaina avo ny fitondrana fanavaozana fa azo atao tsara ny miroso amin'ny fikarakarana fifidianana madio ao anatin'izao fanatanterana ny fikaonandoam-pirenena izao. Izany no antony irosona ihany koa amin'ny dinika nasionaly.
azo tanterahana amin'ny fanindran-dalana amin'ny concertation nationale ny fikarakarana ny gouvernance électorale. Tsy tokony ifampiandry ny dingana. Raha misy zavatra azo atao an'io dia tokony atao an'io. Raha misy fanomanana azo atomboka dian'izao dia tsy tokony hiandra rapitso. Ny tanjona dia ny ahafahana manaraka ny fehim-potoana ilaina ary miroso amin'ny fifidianana ao anatin'ny fepetra mazava, azo antoka, milamina ary eken'ny rehetra. Izany indrindra no antony nanaovan'ny filohan'ny fanavaozana ny fakan-kevitra politika na ny consultation politique tamin'ireo antoko politika maro sy ireo hery-velona rehetra eto amin'ny firenena. Ny tanjona dia tsy hanery hevitra iray fa ny iaina, hifanakalo hevitra ary hitady maromaritra iraisana. Saingy mila mazava ihany kosa ny fifampidiniana dia tsy tokony ho lasa fialan-tsiny ampiatoana ny fandrosoana. Tsy han'ny vondrona iray ny fanavaozana, tsy han'ny antoko politika iray, tsy han'ny olona iray. Dingana iombona ny malagasy rehetra izy, koa tsy maintsy ajanona ny fifampizarazarana izay tsy mitondra vahaolana. Tsy maintsy apetraka amboniny noho ny tombotsoan'ny tsirairay, ny tombotsoan'ny firenena. Izao fotoana izao dia mitaky fahamatorana politika, fahitsiana ara-moraly ary fahasahiana andray andraikitra. Tsy mila fampanantenana vaovao fotsiny Madagasikara fa mila vokatra. Tsy mila fifandirana vaovao fa mila vahaolana. Tsy mila krizy miverimberina fa mila fototra mahafiorina. Koa andao isika hiara iaina, hiara hifandinika ary hiara hanorina satria iray ihany no tokony ho tanjontsika. Raha nitetik'andro anomboka rahampitso ny fiofanana ho an'ireo mpampiofana eny amin'ny CCI Ivato. Ny alado avy izao kosa dia atokany FFKM ho an'ny fitondrana ambavaka ny fikonam-pirenena. Ny raika hatramin'ny 1 septambra no irosona ny fampiofana eny amin'ny nivon'ny distrika, ny commune ary ireo mpanamora eny amin'ny fokontany. Ny 4 septambra kosa no anomboan'ny dinika ka ny eny anivon'ny commune dia ny 5 oktobra no anomboana izany, ny 20 oktobra ho an'ny distrika ary ny 20 novambra ho an'ny eny anivon'ny faritra. Atomboka ny 14 septambra ny any amin'ny ampelezana ka hatramin'ny fiafaran'ny dinika eny amin'ny faritra. Ny volana marsa 17 no utontosana ny dinika nasionaly, ary ny volana May 17 kosa no anolorana ny fehi-kevitry ny fikonam-pirenena. Makasika izay vaovao izay ny fitadiavana vahaolana iraisana ho an'ny firenena no tokony ho heviny fikonam-pirenena ho ny praiminisitra lehibe ny gouvernement izay nanamafy fa ny FFKM no mitarika izany. Manao tantsorika sy manampy amin'ny lafiny samihafa kosa ireo rafitra hafa. Tsy fifanitsahana andraikitra no misy fa fiara-miasa raha ny fanazavana ka ny tanjona dia ny ahafahana mametraka vahaolana maritra mifanaraka amin'ny etahetan'ny malagasy sy ny tombotsoa am-pirenena. Jeromeno Menjanary, Taiziny Anatrano. Ny FFKM no mitarika ny fikonam-pirenena hoy ny fanamafisan'ny praiminisitra Androany. Manome tantsorika kosa ny ministeran'ny fanavaozana. Ny komite teknika izay tarin'ny primatura kosa no manome fitaovana sy ny encadrement. Ahitana solotena maro ny komite teknika satria tsy maintsy atao mifanandrify amin'ny etahetan'ny malagasy sy ny politika mpanjakana momba ny fanavaozana, ny zavatra ivoaka sy entina mandritra ny fikonam-pirenena hoy ny fanazavany. Ny asan'ny komite teknika dia fampidinika mijery ny zavatra ataon'ny FFKM. Raha misy ohatra lohahevitra tokony ho dinihana nefa tsy anatin'ny programme FFKM dia anjaran'ny komite teknika no nitenen'ny FFKM hoe tiako tokony anisan'ny dinihana. Ny teti-bola izay ao ampiasain'ny FFKM mandritra ny fikonam-pirenena dia ny komite teknika koa no mijery anazy ary manome anazy amin'ny praiminisitra ahafahana manome ny enti-manana rehetra anatanterahana ny fitondrana pirenena. Anjaran'ny gouvernement zany no miantoka ny logistika rehetra amin'ny zavatra io. Ny komite teknika fampatsiahivana dia misy fiarahamonina pirenena ao, misy ny fiangonana rehetra ankoatran'ny FFKM, ny FFKM ao ihany fa misy ny ohatra hoe ny fiangonana silamo, ny kristiana hafa, misy an'ireo ray aman-dreny ara-drazana ao anatin'io ao, misy sehatra tsy miankina ihany koa mba ahafahantsika zany manana maso amin'ny zavatra izay taritin'ny FFKM mba sanatria izany tsy borika fa tena amaly tsara ny etahetantsika voaka malagasy amin'ny fikonam-pirenena. Tsy mifanitsaka ny asan'ireo rafitra natsangana sy napetraka ho an'ny fikonam-pirenena fa mifanampy ho an'ny tombotsoam-bahoaka hoy hatrany ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta. Miantso ny malagasy rehetra iomana amin'ny fiatrehana zany ny tenany mba ahafahana mametraka vahaolana iraisana ho an'ny firenena.
Mahakasika ny fiainam-pirenena izay isan'ny vola lany tamin'ny fanamboarana ny kianja Bary sy ny vola fanampina tamin'ny Covid-19 no irsoan'ny Vomiera mpanao fanadihadiana ny fomba fitantana ny fitondrana teo aloha. Anjara asan'ny Parlemanta ny manao fanadihadiana ho ny filohan'ny antenimiram-pirenena. Anjaran'ny mpanatanteraka kosa ny ambony sy ny toyny ho ny fanamafisana amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Mejanary rindran-tsariny Taiziny. Raha fito amin'ny fitopolo tapitrisa dolara amerikana no voalaza fa lany tamin'ny fanamboarana ny kianja Barea araky ny tatitra nataon'ireo mpitantana teo aloha dia mahatratra 20 tapitrisa dolara kosa ny vola voalaza fa tena nampiasaina araky ny fanadihadiana parlementaire. Vola navitana kianja manaraka ny fenitra iraisam-pirenena misa 3 no lany tamin'ny fanatanterana ny fanavozana ny kianjan'ny Barea eny Mahamasina ho iatrany ny fanazavana. Tamin'ny tanàna vaovao izay tetikasany fitondrana teo aloha dia efa voabe zany fanonerana ny volan'olo ireo fa niala tao amin'ny kesy-mpanjakana ny vola dia araka ny fanadihadina zany dia tsy de nisy vahoaka nandray an'io vola io nefa fa nisy vola ny voaka. Tahaka an'izay koa momba ny fanamboarana ny inona moa ty kianjan'ny Barea tamin'ny voalohany isika hoe 77 millions de dollars américains no nanamboarana ny kianjan'ny Barea fa raha tena vola lany zany any amin'ny 120 millions de dollars américains no lany tamin'io kianjan'ny Barea io zay mbola tsy nahazo fankatoava. Raha izany vola izany amin'ny firenena hafa dia azoko lazaina mahavita kianja anaky 3 zany. Maromaro koa moa ireo automobile tamin'ny Covid reny nivoaka dia ny sasany amin'ireny dia fefa namidy tao anatin'ny fotoana fohy zany. Manosy manatanteraka ny asan'ireo solombavambahoaka eo anivon'ny antenimiram-pirenena na dia eo aza ny fambolena savorovory politika inina atao hoy ny filohan'ny antenimiram-pirenena. Hitantsika fa mijoro moa ny Assemblée nationale ny fanjakana dia nanao an'ity fiantsona ty ka tsy hitako olona lazaina hoe fahitanao izy hoe tsy tonga daholo ny exécutif fa hitako azy aloha mijoro ary manao ny asany ny antenimiram-pirenena. Ankoatra ny Raharaha Jirama dia mandeha eo anivon'ny antenimiram-pirenena ihany koa ny fanadihadiana ny fitantanam-bola teo aloha nanomboka ny taona 2024 koa andrasana ny toyny. Navitana kianja telo tena manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny vola lany tamin'ny fanarenana ny kianjan'ny Barea raha ny fanadihadiana nataon'ireo solombavambahoaka 20 tapitrisa dolara. Vola mpanjakana no voakasika ka tsy tokony avela fotsiny zany ho ny Vomiera tamin'ny alalan'ny filohan'ny antenimiram-pirenena androany. Azo atao ny fanenjehana raha misy lany zany aorian'ny fanadihadiana ataon'ireo solombavambahoaka ny hoy ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta fanadihadiana. Ankoatra ny Raharaha Jirama dia isan'ny fanadihadiana ataony eo anivon'ny antenimiram-pirenena amin'izao ny momba ny fitantanam-bola nandritra ny fitondrana teo aloha. Isan'ny efa nitondrana vaovao androany ny fanamboarana ny kianja Barea izay nahitana fandaniana vola miompampana hatrany amin'ny 20 tapitrisa dolara raha mitaha amin'ny tatitra navoaka ny fitondrana teo aloha. Nilaza ny lehibe ny gouvernemanta fa voafaritry ny lalàna ny fanatanteran'ny solombavambahoaka ny fanadihadiana. Raha misy kosa ny fanenjehana tokony atao dia tafiditra ao anatin'ny asan'ny fanjakana malagasy izany. Tsy toko izay tenena momba an'iny mazava ho azy mivokatry fanadihadiana zareo no zarainy any aminay dia araka ny tenenina teo hoe ny manandrify ny gouvernemanta dia ataon'ny gouvernemanta raha misy ny fanenjehana tokony atao ny fanenjehana. Miankina amin'ny filohan'ny fanavozana kosa ny tombana atao ho an'ireo asan'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta hoy ny Praiministra. Raha zany sainareo mivaluer gouvernemanta tsy mety manombana ny tena koa fa aleo misy assemblée io mpanombana anay afaka ataon'ny fiarahamonimpirenena koa manombana be dia be reny indicateur économique fantatra reny zay fa raha zany anontaniana za iteny eo miasa be ny gouvernemanta nefa mety tsy mahafapo tsy mahasoa antsika zay. Nanamafy ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta fa miasa ho an'ny vahoaka malagasy no ataon'ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao. Betsaka ireo ezaka natao saingy mbola betsaka ireo asa miandry manoloana ny famahana olana maro lafy mitranga eto amin'ny firenena ho iatrany ny fanazavana.
Vaovao iny anivon'ny anteny miheram-pirenena izay ihany volavolan-dalana misa 7 no voafaritry ny didim-panjakana Odinina sy Olanina mandritra ny fivoriana tsaram-potoana faharoa ny taona 2024 eo anivon'ny anteny miheram-pirenena izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany. Ijery ny tombontsom-bahoaka amin'ireo lalàna no Olanina mandritra izao fivoriana izao ho ireo solombavambahoaka avy amin'ny vondrona firaisan-kina. Nankasitraka ny fahavononana amin'ny fikarakarana ny fifidianana hanomboka amin'ny volana Jolay 2024 kosa ny filohan'ny anteny miheram-pirenena nandritra ny lateny fanokafana. Tena antoerana nanangona ny vaovao Germaine Menjanary sy Tahiriny. Tsapa ireo ezaka sy dingana ataon'ny voamiram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni manoloana ny fanavozana manontolo ny fifidianana izay efa mandeha amin'izao fotoana izao, hoy ny filohan'ny anteny miheram-pirenena. Miantso ireo mpisaitra ara-politika sy ny fiarahamonim-pirenena noho izany ny tenany mba aneho fahavononana sy handray an-tanana ny andraikitra tandrify azy avy. Tanjona ny ahafana mikarakara fifidianana madio, mangarahara ary azo antoka ka azahoana vokatra eken'ny rehetra ho hiatrany ny filohan'ny anteny miheram-pirenena nandritra ny fanokafana ny fivoriana tsaram-potoana androany. Etsy ankilany, miroso koa ny fanomanana ny dinika ara-politika iarahan'ny mpisaitra rehetra sy ny fikonam-pirenena. Ao anatin'izany, mandray ny andraikitra tandrify azy amin'ny fanomanana ireo dingana ireo ny anteny miheram-pirenena, hoy ny fanazavany. Raha mikasika ireo ladinika 7 izay avy amin'ny mpanatanteraka kosa dia nilaza ny filohan'ny vondrona parlementaire firaisan-kina fa vonona andinika sy hijery ireo volavolan-dalana ireo amin'ny antsipriany ho tombontsom-bahoaka. Ny tombontsoa ambony ho an'ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy no tokony ibaiko sy ho raisina, hoy ny fanamafisana. Ladinika anaky 7 no jerena ao anatin'ny 12 andro satria ny lalàna no mametra fa ny fivoriana tsaram-potoana dia tsy mihoatra ny 12 andro. Le ladinika moa zany mbola tsy tonga eo am-pelantananay fa eo am-pandiniana azy mihitsy izay zany zao satria mandeha aloha ny conférence ny bureau permanent dia aorianan'izay conférence de président zay vao mandeha amin'ny séance plenaire akana fankatoavana ny ordre du jour makasika an'ity fivoriana tsaram-potoana faharoa eto anivon'ny anteny miheram-pirenena ty. Ladinika 7 no efa fantatra fa hoe ho avy fa dia tsy mivoana amin'ny ladinika 7 eo fa mandika lalàna fa zavatra tsy ao anatin'le ladinika no hodiniana fa azo atao koa nefa mbola maneo mampitombo ny vita ny 12 dia misy seansa manaraka indray faranana aloha le 12 amin'ny alalan'ny didim-panjakana dia izay vao afaka mampiditra an'izay indray. Nandritra izao lanonana izao no niara-bana sy nametrana samboady ho an'ny solombavambahoaka vaovao ao amin'ny distrikany Benenitra, Radimy Solondray ny Severin Hervé, ny solan'ny Razafin-Dramasy sy Faralay Celestin izay voafidy ho mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Fa mizotra ampilaminana ary mavitrika ny olom-pirenena amin'ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana amin'izao fotoana izao ny filoha ny seni malaina no sady tsy nandefa solotena natevin-daran'ireo voamiera-mpanoratra anarana ao anaty lisam-pifidianana kosa ireo antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena ho ihany ny seni izay nanipaka fa ireo no tena mpanakiana rehefa tonga ny fotoam-pifidianana. Fanandiadiana. Tsy tazana ireo antoko lehibe sy ny firaisamonim-pirenena eto amin'ny firenena amin'ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana raha ny fanamarian'ny seni. Tsy misy lalàna manery ny olom-pirenena isoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ka ery lehibe ny fandraisany rehetra andraikitra amin'ny fanentanana momba izany, hoy ny filohan'ny seni. Ny fandraisana anjara ny antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena amin'ny fanentanana sy ny fanabeazana ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafin'ny fifidianana. Manomboka hatrany amin'ny fanamboarana ny lisam-pifidianana mihitsy zany ka hatrany amin'ny fandraisana anjara amin'ny latsabato sy ny fanaraha-maso ny zotra-pifidianana iray manontolo. Raha ilaza ohatra aminareo fotsiny azy zao, manerana ny nosy zara raha ampy 10 isan-jato ny antoko politika, zara raha ampy 10 isan-jato amin'ireo vaomiera mpanao fanasana ny mpifidy misy efa 2 alina manerana Madagasikara no mba ahitana solotena ny antoko politika na solotena ny fiarahamonim-pirenena any anatin'ireny vaomiera mpanao fanasana mpifidy eny fotony ireny. Kanefa dia andraikitry ny antoko politika, andraikitry ny fiarahamonim-pirenena ary indraindray raha azahoan'izy ireo famatsim-bola mihitsy ny tokony hanaovana fanentanana sy fanabeazana ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafiny fisoratana anarana amin'ny lisam-pifidianana. Eo aza izany mizotra araka ny tokony hisy mavitrika ny olom-pirenena misoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ho hiatrany ny filohan'ny seni. Azo antoka
fa ho tratra ny vem-potoana irosonina amin'ny fifidianana ny volana jolay 7 hoy ny fanazavana. Mazava ny nambarany filohan'ny fanavaozana ny République Madagasikara. Tsy mbola misy daty aloha zany fa ny fanambarany dia miainga eo amin'ny lafiny teknika satria nambarana azy fa ny fa-20 ny volana aprily taona 7 no vonona tanteraka ny lisym-pifidianana anatotosantsika ny fifidianana rehetra zay ho avy. Raha 90 andro zany no andro ilaina hamoahana ny didim-panjakana miantso ny mpifidy an-datsabato dia raha manao kaditsika dia azo atao zany ny hanomboka ny fifidianana amin'ny volana jolay 7 tsy midiky zay fa tsy maintsy ny volana jolay no atao ny fifidianana fa manomboka amin'ny volana jolay io zany hatramin'ny faraiky amin'ny 30 ny volana desambra dia azo tanterahana ny fifidianana miainga amin'io misy fifidianana vaovao zay ivoaka amin'ny faran'ny volana aprily 7 ankoatr'izay dia nisy ny fampiresahana tamin'ny ministry ny atitany sy ny génie momba ireo fokotany mbola ahitana korontana ka miteraka sakana amin'ny fanatanterana ny fanavaozana ho an'ny lisym-pifidianana ankehitriny hoy ny fanazavana. Tafaresaka tamin'ny ministry ny atitany tokoa ny tenako teo ary nanao tatitra taminy ny amin'ny fisian'ny olana amin'ny fokotany sasatsasa maromaro eto Madagasikara zay lasa sakana indraindray amin'ny fanatotosana ny fandrafetana lisym-pifidianana vaovao. Niresahako taminy ihany koa satria misy ireo zay ataotsika hoe vary mangatsika eo amin'ny lafin'ny indemnité ny chef fokotany sasany izay tokony atao ny andoavana azy ihany koa mba tsy ho zary sakana amin'ny fandraisana andraikitry nireo chef fokotany reo sy ny ekipany amin'ny fanatotosana ny fandrafetana ny lisym-pifidianana vaovao. Nanamafy ny filohan'ny génie fa tsy hisy intsony ny fanavaozana ny lisym-pifidianana aoriny izao fanavaozana manontolo atao izao. Io lisitra io noho izany no hiatrena ny fifidianana rehetra izay ho atao manaraka eto raha ny fanazavana. Lafim-baovao hafa tanteraka miverina mahazovana ny tsy fandriam-pahalemana misy eo amin'ny endriny fahaverezana amin'ny aroa famonoan'olona rehefa somary nangina tao anatin'ny andro fitsomonja izany. Mbola mandeha ny fanadihadiana momba ireo tranga miseho ankehitriny hamantarana raha misy ifandraisana amin'ny famonoan'olona teo aloha ho ny praiministra lehiben'ny governemanta androany. Ny valin'ny fanadihadiana no andrasana azona mandray ny fepetra momba ireo tompon'antoka amin'ny raharaha tahaka izao. Mitaky mangarara amin'ny asa tanterana sy ny valin'ny fanadihadiana makasika ireo tranga nisy teo aloha rehetra kosa eo anatran'izany ny olom-pirenena miteraka tsy fitoniana sy fikorontanana ny fiarahamonina ny zava-misy hoy ny fanazavana eo amin'ny rindran-tsariny ny Aritanjona. Miarava ny fiarahamonina malagasy ankehitriny manoloana ny fitsokiny tsy fandriam-pahalemana hoy ny olom-pirenena manjaka ny tsy fifampitokisana ka miteraka fikorontanana maro miteraka tsy fitoniana ihany koa ny zava-misy ka sakana goavana ho an'ny fampandrosoana ho ny fanamafisana ka mila veverana. Loana aloha miteraka tsy fitoniana ary raha vao ny tsy fitoniana no mipetraka voalohany indrindra dia mazava ho azy fa sakana ngeza be ho an'ny fampandrosoana mihitsy sakana ngeza be ho an'ny fiainana andavanandron'ny vahoaka tsirairay avy. Dia nataontsika hoe andeha hivoaka andeha hetsena ary dia efa miahiahy dia efa matahotra dia na olona tokony hetsena ary lasa tsy mihetsena ohatra kely anankiray tena farak'izay kely ny teneniko izay dia na nitsena tokony azo vola ary lasa mena koa vola ampidirina dia mihitatra zavatra ngeza be sy be dia be zany izay zavatra izay ary tena mampalahelo be. Efa manao ny fanadihadiana momba ny fiverenan'ny tranga fahaverezana miaro famonoan'olona ny ao tsara lalàna amin'izao fotoana izao. Ny valin'ny fanadihadiana no andrasana azona mandray ny fepetra endritra momba ireo tompon'antoka amin'ny raharaha tahaka izao ho ny praiministra lehiben'ny governemanta. Tsy taoko izay tenena satria mbola mandeha ny fanadihadiana marina fa misy indray le olona tsy hita sy maty tato ato olona lailo amin'ny fianakaviana fa dia aleo ny centre opérationnel antsika mbola tena miasa tsara ho atsara lalànao mbola mameno fitaovana rehetra ny governemanta dia aleo miandry fanadihadiana hivoaka atsika fa atsika tena manenjika ny fomba faran'izay entitra ny olona mbola manao ny zavatra io raha tena ka tena mbola lay famonoana olona ohatran'ilay teo ny tranga io. Misy ny fandraisana andraikitra saingy mbola mijano baraingo sy manjavozavo amin'ny olom-pirenena ny tena marina momba ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay mirongatra ary mbola mitohy hatramin'izao ho ny olom-pirenena ka hitakina ny mangarara avy amin'ny tompony andraikitra samihafa. Dia izay ny tena anankiray ngeza be zany hoe mba tokony ho fantatra aingana kosa raha izay fotoana efa lava reny be izay tokony mba efa ho hita amin'izay satria tany-tandalantsika misy fanjakana eto misy mpitandro filaminana ny amahefa eto
tokony mba efa fantatra kosa angamba hoe inona ny tena marina ao ambadiky ity vololo ity fa mandraka ity ny androany mbola tsy mahazo vaovao marina sika nefa ny fatolona kararana eraky ny tanàna vao mitranga ilay olana dia tokony tonga dia aingana be ny fitondram-panjakana mpitandro filaminana ary koa manentana ny vahoaka ihany koa zany a mba ho tony za tsy teny hoe mba hitandrina satria hitandrina hoana moa hitandrina amin'iza tsy fantatra tsony ilay zavatra tena misy fa mba hoe amin'ny vaovao aingana be ihany koa raha misy ny vaovao azo ampitaina amin'ny mpitandro filaminana sy amin'ny fitondram-panjakana. Ankoatra ireo tokony ho lanjalanjaina ihany koa ny fampiasana ny tambazotra an-tserasera indrindra ny Facebook ho ny fanamafisana ialana amin'ny fizarana vaovao diso sy tsy maripotitra ka mety hitera-doza ho an'ny hafa indray ka hiteraka korontana eny anivon'ny fiarahamonina. Tsy mandry fahalemana ny tanàna ny firenena dia mba entana ny rehetra mba tsy hamoakamoaka zavatra tsisy dikany loha anankiray hoe vaovao tsy maripotitra. Ny antony anankiray ngeza koa mety hoe anisan'ny mahatonga hiteny izay betsaka ireny ny zavatra nisy hitantsika tamin'ny vaovao rehetra ireny zao lasa resaka tondromolotra ara dia mahafaty olona satria na olona tsy naninona ary ohatra fotsiny zao ireny hitantsika tsy haiko tsaditsiko taiza ny toerana iny olona mitrotro ny zanany dia mitomany ilay zaza dia misy miteny hoe mpangala zaza dia zavatra oatra izany dia mampalahelo be hoe lasa oatra izany mihitsy ve ilay toe-tsaintsika malagasy zany lasa manimba toe-tsaina mihitsy ilay izy zany ary raha ny toe-tsaina ny simba avy toe-tsaina ny vody tena hoe simba tanteraka ny firenena dia izay na ny tanana antsika hoe aleo mba zavatra tena maripotitra no avoaka sy aparitaka eny amin'ny tambazotra-tserasera. Tato anatin'ny 3 andro monitra tranga maro no niseho teto Antananarivo sy ny faritra manodidina ka nafatesan'olona vokatry ny tsy fandriam-pahalemana toy ny fahitana tovavy roa tsy nisy anaintsony feno ratra teny amin'ny manodidina n'Ambohimanga Rova ny alady lasa teo. Tovolahy iray hafa ihany koa hita faty teo anoloan'ny varavarany toeram-pivoahana iray teo amin'ny karaoke iray teny Antetezana fokontany Ambohibao kominy Pongatsara Omalva Mangirandratsy nahitana tsindronantsy roa teo amin'ny tendany sy teo amin'ny vatany. Omaly ihany lehilahy iray hafa ihany koa hita faty teny Andravoangy hita tamin'ny vatany toy ny teo amin'ny faritry ny tarehiny ireo ratra antony voalohany everan'ireo mpivarotra sy ny mpandalo fa mety ho vonoina sy niara-ny herisetra ny tenany. Ankoatra ireo mpandraraha pakasary sy mpanatotosa oronan-tsary iray ihany koa no nodomandry ny maraina teo tao ohatrin'ny fanafian-jola tao an-trano ny Tetsy Antomadinika tsatokantsy teo amin'ny tenda no nanala ny ainy. Andrasana toyny sy fanadihadiana avokoa ny momba ireo tranga ireo. Pejiny fahasalamana hoentitra ary manamafy ny fanaraha-maso sy ny fandraisana andraikitra eny amin'ireo vavahady sy vidira eto Madagasikara ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hisorohana ny fidiran'ny Ebola eto Madagasikara. Noraisina ny fepetra mifanaraka amin'izany tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra farany teo. Efa misy ireo olona mipoka amin'izao fotoana izao tsy marary na misy sosotra aretina fa kosa arahi-maso ara-pahasalamana ho ny tale jeneralin'ny fisorohana ara-pahasalamana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka na ny DGMP. Tsy maintsy raisina ny fepetra ary entitra amin'ny fandraisana andraikitra ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka manoloana ny fidiran'ireo olona avy any amin'ireo firenena ahitana trangana Ebola kankaty Madagasikara. Tafiditra anatin'izany ohatra ny fanamafisana ny fidirana eny amin'ireo seranantsambo na seranam-piaramanidina miisa 5 idirana eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fampiboana mandritra ny 20 andro. Tsy ekena zany ny idiran'izy ireny raha ohatra ka andeha hiditra fotsiny akaty. Fa raha ohatra kosa izy ka mpiasa ozintsika na mpianatra manao iraka zay tsy maintsy atao eto amintsika dia naka fepetra tsika mametraka ny atao hoe quarantaine fihiboana ao anatin'ny 20 andro. Zany fihiboana zany dia any amin'ny hôtely. Tsy mahazo mifandray amin'iza na amin'iza ireo olona reo ao amin'ny hôtely misy azy io fa kosa ny ato ministeran'ny fahasalamana dia manaraka isanandro isanandro ny fahasalamana any amin'ny toeran'io ary efa misy moa fiarovana izay hitantsika amin'ireny hoentin'ny mpiasan'ny fahasalamana reny mba ahafahana mijery zany ny fivoaran'ny fahasalamany mandritra n'izay 20 andro izay janoniny ao anaty hôtely zay. Aoriany 20 andro zay dia malalaka ny voany rehefa ohatra ka tsy manana an'izay solotra retina izay niresahantsika teo zay izy tompo. Efa misy ireo olona miboka amin'izao fotoana raha ny fanazavany tsy marary na misy solotra retina izy ireo fa kosa arahi-maso ara-pahasalamana ho ny fanamafisana. Efa misy ny miboka araka ny napetraka antsika zay hoe rehefa avy any amin'le toerana tsy marary akory ireny olona reny fa rehefa tonga eto dia miboka izy miboka ohatran'ny rehetrarehetra ihany miboka fa tsy olona marary akory izy ireny ka hoe atahorantsika hoe marary
fa mba ka tsika fepetra iarovantsika mponina eto amintsika zay no mahatonga atsika mametraka azy aloha mihiboka arahana amin'ny fahasalamana mandritra zay raka am'roapolo andro zay noraisina ny fepetra ho fisorohana sy anakanana amin'ny fomba rehetra ny dirany aretina ebola eto madagasikara hoy ny fanamafisana sady ahafana manara-maso akaiky ireo olona mivezivezy ny antony ampiboatsika an'iren'olona reny koa dia lafiny anankiray a dia mba afantarana raha sanatriny zany ka misy ohatra mandritra an'izay raka am'roapolo andro zay ka misy zavatra mampiay ihany aretiny dia tsy maintsy efa misy koa eny amin'ny aéroport zay le namafisina hoe amafisina ny fepetra rehetra na fidirana eny amin'ny aéroport rehetrarehetra na any amin'ny port zay misy sambo namafisina reny zany hoe na ny toerana ny fanjakana zao am'izao fotoana zao dia nametraka digitalisation hoe raha hiditra eny amin'ny port dia misy taratasy tsy maintsy fenona misy ny mombamomba an'le olona rehetra satria raha ohatra fotsiny zao hoe sanatriany zany le olona anankiray mihiboka ka misy sanatria ozytsika sanatriavina hoe misy aretina miseho aminy a dia tsy maintsy tadiavy ny mpiasa amin'ny fahasalamana daholy iza ny olona teo akaikiny rehetrarehetra nandritra ny sidina zay nataony zany rehetrarehetra zany no mahatonga ny ministera amin'ny fahasalamana tena mijery akaiky ary manamafy ny fisavana sy ny fitsiriana amin'ireo porte d'entrée zay misy eto Madagasikara reo arety mandoza ny ebola mbola tsy voafeka nefa tsy ahitana fanafany ary tsy misy vaksiny enti misoroka azy hatreto tsy afabela fa misoko mangina ty aretina ity eo amin'ny repoblika demokratika ny Congo aretina avy amin'ny biby ny ebola mifindra amin'ny olombelona amin'ny alalany tsiranoka toy ny atsembohany ny rora ny ra sy ny sisa manomboka amin'ny hafanana miakatra vatana mangoraka na mangotsikotsika izany mitoy amin'ny fivalanana ary tonga hatramin'ny mivalandra na kohaka misy ra na mandeha tevito ho ny fanazavana lafomba vao hafa tanteraka miroso amin'ny fanadiovana ny sehatry ny haino manjery ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina manomboka izao atsangana ny komity manokana isana ny asa izay tariny tale jeneraly ny serasera eo anivon'ny ministera ary ahitana solotena hafa tompon'andraikitra ao amin'ny ministera ny serasera dia ny office malgache du droit d'auteur na ny OMDA sy ny autorité de régulation des technologies de communication na ny ARTEC idina ifotony ijery ny fananan'ireo haino manjery ny antota taratasy sy ny fahazon-dalana rehetra takiny lalàna ny komity izy titi-pitondrana manokana mikasika ny fitsanganany komity raha ny fanamafisana ary hoentitra ny ministera ialana amin'ny gaboraraka ka tsy maintsy andraisana fepetra ny tsy fanaran-dalàna hita fanadiadiny eo mirinantsany ny artanjo anomboka ny fanadiovana ny sehatry ny haino manjery eto Madagasikara ho ny teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina tany amin'ny faritra itasy no nisantanana ny etsika ny herinandro teo ka nahitana haino manjery roa tsy manana taratasy ara-dalàna ny sokatra ka nandraisana fepetravetrany dimiafa tamin'ireo haino manjery kosa no manana taratasy saingy falilany andro ka nampanantsona teny amin'ny bureau ny ministera ny serasera teto Antananarivo raha ihany anefa no tonga nanatrika ny fampiantsona ka tsy maintsy andraisana fepetra ireo efatra fa tsy tonga hoy ny fanamariana tany soavana indrindra raha maromarina kokoa misy radio sy television anankifito ao soavana indrina ny anankiroa tamin'izy ireo dia tsy manana taratasy ninina mihitsy rehefa nidina tany an-toerana moa zay dia efa nikatona zareo dia mety efa fatany ngamba ny fivinay dia efa nikatona tsy nandeha le radio ny fepetra niraisina kosa dia hoe tsy mahazo misokatra tsony ireo aloha mandrapaha jusqu'à nouvel ordre ary ny délégué en communication any an-toerana no nomena consigne moa zany anaramaso an'izay fikatoanan'izay ny anankidimy ambiny kosa dia nanana fahazahon-dalana ihany na taratasy fa efa tsy mana efa lany andro efa tsy azorotsony nampanantsona tatia mifoy be moa izy ireo mahaly alatsaka tolakandro dia ny ray ihany no tonga ny efatra hafa kosa dia tsy tonga dia ho andraisina fepetra manokana moa zany izy ireo satria efa karazana fandikana koa misy fanarahana ny fandikana dalàna fanampiny ray misy fanarahana ny fampiatsona izay natao ministera atsangana ny komity manokana isana ny asa izay tariny tale jeneraly ny serasera eo anivon'ny ministera ary ahitana solotena hafa tompony andraikitra eo ministera ny serasera ny office malgache du droit d'auteur na ny OMDA sy ny autorité de régulation des technologies de communication na ny ARTEC idina ifotony itety ireo haino manjery rehetra amin'ny rananosy izy ireo ka hojerena mandritra izany ny fananan'ireo haino manjery natota taratasy sy ny fahazon-dalana rehetra takiny lalàna izy tsipika anankiroa izay ilaina
mpahafantarina ny rehetra nyray taratasy mahara-dalàna raha avaty amin'ny artiky manokana. Voalohany amin'izany a dia ny taratasy fahazahoana marodrefy na fréquence na ataontsika hoe assignation de fréquence. Zay zany no voalohany, zany hoe tsy maintsy mahazo fréquence ilay olona, ary tsy maintsy tsaraina ihany koa izay fitaovana mampiasainy ilay aina aman-jery, dia mahazo attestation manokana, attestation de conformité na atsotsika amin'ilay hoe rapport de test conforme ny station anankiray. Izay vao omeny ny artikan'ilay atao hoe autorisation d'exploitation na fahazon-dalana hampiasa fréquence. Zay zany ireo document anankitelo averiko indray mandeha, ny anankiray assignation de fréquence, ny anankiray rapport de test ary ny farany ny autorisation d'exploitation de fréquence. Manana an'ireo zany izy amin'ny artika ara-dalàna ilay station. Dia ireo haino aman-jery radio na télé zay ireo moa zany mampiasa sangan'asa, mety mampiasa hira, tantara, tononkalo, film sy ohatran'izany dia tsy maintsy manana alalana avy amin'ny ombazany zay vao mampiasa an'ireo sangan'asa ireo. Dia ny obligation an'ireo haino aman-jery zany dia maka an'izay autorisation zay any amin'ny omta ary mandoa ny zonim-pamorona zay mifandраika amin'izay fampiasana sangan'asa izay. Tanjona ny amerenana amin'ny laony ny filaminana sy ny mangarary eo amin'ny sehatra hisoroana ny gaboraraka an'izy ho ny fanamafisana fa indrindra ampanaran-dalàna ity sehatra ity. Hoentitra araka izany fepetra raisina ho an'ireo haino aman-jery tsy mahafeno fepetra mahara-dalàna azy na ara-dalàna fa tsy mandoara-potoana ireo fepetra takina taminy. Ohatranao zany manana ariry io, zany hoe tsy nahavita misy fotoana dia fa koatin'ny tsy manara-dalàna zay ilay zavatra misy. Ny amin'ny moa zany isaky ny descente atao dia efa mametraka taratasy foana dia misy ny zava-misy ndray no hoan'ny convention amin'ny manokana dia tena vitsy, somary tsy ndrarahin'ny tompona haino aman-jery izy io taloha, dia tena vitsy dia vitsy amin'ilay niteneniko hoe manjatonjato ny isan'ny radio sy télé tsy ampy zato akory ny tena manana convention mitandro. Zay mahatonga anay hoe anisan'ny hoentitra amin'ny fampanarana ny sehatra io zany mety misy efa manana azy ireo tena mavesatra, fa ny zavatra tokony ataon'zareo aloha dia manatona aloha amin'ny omta hiteo izay fanarahana amin'ny omta. Hatreto tsy misy atotanisa ofisialy mirakitra ireo haino aman-jery mijoro ara-dalàna eto Madagasikara ho ny fanamafisana satria efa tamin'ny taona 2012 no nisy ny fanisana farany saingy ambara fa gaboraraka ny sehatra tato anatin'ny taona maro zao ho ny fanamafisana. Mizara telo miafaka ny zava-misy raha ny lisitra eo ampelatana ny ministera amin'izao fotoana. Ao ireo manara-dalàna, misy ireo tena tsy manara-dalàna mihitsy na tsy manana taratasy, misy kosa ireo manana taratasy ara-dalàna saingy efa lany andro. Izy didi-pitondranana manokana mikasika ny fitsanganan'ny komity raha ny fanamafisana. Vaovaony sosialy tato anatin'ny andro maromaro dia misy fikorontanana ny famatsiana herinaratra ho an'ny tambazotra iraisana eto Antananarivo. Noho ny fiainan'ny ahavon'ny rano any andekaleka sy ny tsy fahatomombanana ny milina no antony mahatonga ny fikorontanana raha ny fanazavana nentiny teo anivon'ny orinasa Drirama. Fanadidina. Eo anelanelany amin'ny 10 hatramin'ny 7 alina no isehon'ny fikorontanana fitsinjarana herinaratra ho an'ny tambazotra iraisana eto Antananarivo raha ny fanazavan'ny Drirama. Tsy ampy ny famokarana ondekaleka ary misy fahasimbana ny milina ombohy manambola no mahatonga ny fiverenan'ny délestage raha ny fanazavana. Tsy fampina vokatra eo amin'ny mahatongazy eo ny fandamin'ny ahavon-drano amin'ny todrano izay ampiasaintsika ny famokarana indrindra ny todrano ondekaleka fa miasoa tsy fantomombanana amin'ny milina anankiray izay mpiarerinaratra atao amin'ny centrale taka ambohimanamboly ary dia andalam-panarenana tsy fahatomombanana io teknisiana Drirama ankehitriny eo ambany fiahen'ny ministera ny angolovo sy nakorana fanatoa izay manome tanjoka rehetra ahafahana manafaingana izany fanarenana izany. Andalana ny fanarenana ho Drirama ary mbola haritra andro maromaro zany. Ankehitriny isika dia miankina bebe koa amin'ny herin'ny masoandro sy ny tanjaka teknika ary dia everina fa atao anatin'ny fotoana fohy arak'izay azo atao
no avita zany asa fanarenana izany izany dia mbola mitohy ny fikoritana ny famatsiana herinaratra tambajotra irasana Antananarivo indrindra ny eo anelanelany andikimorariva sy ny amin'ny sivorahana. Fateratany Sinoa iray no natratrarana laingo volamena misy zavalo milanja 7,30 kilao tsy nisy antota taratasy ara-dalàna nandritra ny fisavana nataony vondro toparitry ny zandarmeri-pirenena Antananarivo ny 13 aogositra lasa teo teny Mamorivato distrika Anambohitra Atrimo. Voalaza fa nikasy ivoaka ny Madagasikara ho an'ny Dobay tamin'ny alalan'ny seranam-piaramanidina iray isam-pirenena Ivato ity teratany vahiny ity izao Triateaka izao. No tanana Ponja Vonjimaika eny amin'ny Fonja Betsiafany tena taorian'ny fitsarana azy omaly 14 aogositra 20 amby roa arivo. Raha ny vaovao misy ny ayay momba ny mety ofisina olona mpiara-miasa amin'ity teratany vahiny ity eo anivon'ny seranam-piaramanidina Ivato izay voalaza fa mety hanampy amin'ny famohan'ireo volamena avy eto Madagasikara ka andrasana ny valin'ny fanadihadiana. Kasaina apetraka sy hoterezina any amin'ny banky foiben'ny Madagasikara kosa ireo volamena tratra rehefa vita ireo fepetra sy antota taratasy ara-panjakana rehetra. Raha ny vaovao. Fa miaina faty antoka ny mpivarotra hena eny an-tsena manoloana ny fahavitsin'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao. Misy ambiny na tsy lany ny hena mety isan'andro kanefa ny vidiny tsy mitsaha miakatra hatrany amin'ny fakana azy tato anatin'ny tapataona indrindra ny hen'omby ho ny mpivarotra. Tsy mahavidy amin'ny kilao intsony ny mpanjifa fa lasa izay azony vola sisa raha ny any amin'ny tovany kosa no ifantofana ho an'ny henan-kisoa no izy mora kokoa. Ny fahasahiranana sy ny fitsinjarana ny vola miditra sy mivoaka ao an-trano no antony ho ny mpanjifa ka voatery tsy maintsy mampiena arak'izay azo ataony fanjifana hena izay mety hasolo sakafo hafa mitondra otrikaina ho an'ny vatana. Fanampanazavana. Miaina ny fanjifana isan-tokantrano ny hena amin'izao fotoana izao manoloana ny fahasahiranana sy ny fahalafosan'ny vidikena eny an-tsena izay efa mananika ny 2 alina hatramin'ny 2,10 alina ariary ny kirakilao. Miankina amin'ny fahefa-mividy ny lanjan'ny hena vidiana sy ny fihinanana azy saingy tsy mihoatra ny indroa isan-kerinandro izany ho an'ny tokantrano sasany anaovana fanadihadiana. Raha mahavidy amin'ny kilao teo aloha miainatra amin'ny fahefany na izay azony vola sisa amin'izao. Misy sakafo hafa mitondra otrikaina amin'ny vatana mety hasolo ny hena toy ny voamaina ho ny fanazavana. Araka ny fahafa-mividy zany fividianana hena izay tena hoe mahavidy be da be zany fa izay 3 arivo, 4 arivo, 5 arivo ohatr'izay fa tsy mahavidy hoe be da be intsony hoe 1 kilao na ohatr'izany. Le vola mihitsy ny ferana koa le hividianana an'ilay hena zany fa tsy maintsy jerena tsara. Ohatra indraindray zay ohatrany hoe rehefa mety le vola dia hividy totokena fefany, henan-kisoa atsasany, ohatr'izany. Rehefa tsy hanina dia izay azon'ilay vola ihany no atao. Indroa isan-kerinandro na indray mandeha arakaraka ny zava-misy. Dia ny vidin'ny hena ihany koa zany ohatrany hoe fanjifana anazy raha fara-betsaka ohatra hoe atsasaka ny fefany izay aloha hatrety. Vola ao anatin'ny tokantrano tsy maintsy tsinjaraina. Ohatra hoe raha ampy moa ny ao am-pelantanana dia atao an'izay indroa izay. Tsy ampy moa ny ao am-pelantanana dia miaina amin'izay indray mandeha izay. Ny voamaina aloha izao dia efa mahasolo hena. Dia rehefa manao voamaina izay dia tsy asiana hena. Malonjany ny hena lafo ny mpivarotra ato anatin'ny iray andro. Tsy maintsy mampiena ny hena amidy ihany koa ny mpivarotra manoloana ny fahavitsin'ny mpividy mba tsy ho simba fotsiny ka hiteraka faty antoka indray. Manoloana ny vidin'ny hen'omby tsy mitsaha miakatra hatrany amin'ny fangalana azy ho ny mpivarotra. Raha mividy silaka hena teo aloha ahena fahefan'izany amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy mandrindra izay vidin'ny mpanjifa ny mpivarotra ka na arivo azy dia homena. Ny hen'omby tena ny hen'omby zao lafo e. Ndio amin'ny mpanjifa tsy dia misy firotsony tsy ohatrany taloha zany ny fanjifana ilaina fa miena any amin'ny 25% zany zao ny mpihintsena raha mihinana n'ity hena ity satria raha teo aloha zao henina Israel zao efa tapakatra 2 alina kilon'omby ny nofony efa 400 alina. Eritrereto amin'izay hoe izay efa efan'ny gasy 20% zany ny karaha ny vidikena. Raha taloha zay maka hen'omby any amin'ny 400 Israel, 300 Israel. Zao zay 500 Israel, 900 Israel zany nakana hena. Hitantsika teo ngamba. Raha taloha ndreo zany vidina FIFA teo amin'izay an'izay. Zao zay vanena 15 000 atrasaky ny FIFA ny mbola misy ary mbola mitondra 10 000 mena satria manisy volana patron zay. Ahena aloha le hena
satria alakalaky le fanjifan'le mpitsena tselo le mpanjifa dia anao mpakatrana petraka dia simba lena dia anao ahena tsikelikya ahena aloha zany lena ohatry zao maka hoe ilanomby dia lasa tao fefany aloha ohatrohatry izay foana zany nataonay aloha hatreto efa mitovy vidy zao ny enomby sy ny henakisoa eny an-tsena saingy ny kalitao no mitondra ny vidiny mitovy ny tsena samy mangina raha ny fanazavany mbola misy ambiny azy ny entany indraindray na tsy lany any amin'ny taova no tena betsaka mpividy no io mora kokoa raha olona mpividy raiky loha eto aminay zao lasa fiefany atsasako fiefany dia zay zao vidin'ny olona amin'izao tsisy mazaka raiky lao zany tsony akavitsiana sisa andro fety angambany ohatra fivarotanay taloha fa ohatra zao hoe arakaraky ny hena zao nenay mantsy avana zany ny hena ambany zany nenay zao amidinay 100 000 miala ny tonga soavavany dia ny tonga soavavany amidy 50 dia ny kotleta sosorosolonofony amidinay 60 ary 110 dia 100 000 dia mandeha daholo taovatova zao mandeha fa ny hena kavitsiana mividy hena amin'izao taovany hena mora ny taovany 9 sy ray alina ny kilao ny taovany 5 sy ray alina ny varotana ny taovany dia zay mora dia zay zakan'ny olona zao fenotrikana ilaina azona vitamine B12 izay miantoka ny fiasan'ny atodo loharany protéine ihany koa ny hena izay manampy amin'ny fanamboarana sy fanamafisana ny ozatra ary ny sela simba ao amin'ny vatana ankoatra ireo ahitana vy antsoina hoe fer emenika ny hena izay mora raisin'ny vatana indrindra mba hisoroana ny tsy fampindra eo ihany koa ny zinc manamafy ny hery fiarovana amin'ny vatana sy miaro amin'ny aretina isan-karazany na eo azy zanefa izany tokony hoferana tsy oatra ny 300 grama hatramin'ny 500 grama isan-kerinandro izany hoe manodidina ny roa na intelo isan-kerinandro ny fihinanana hena mena toy ny henomby henondry ary ny henakisoa sy ireo hena voahodiny fa avy eo any amin'ny faritra misedra olana amin'ny fahazoana rano fisotro madio ny mpono amin'ny tanàna ny Nosy be Elville amin'izao fotoana izao milaza ho tsy manana vahaolana momba izany be ny tanàna ao an-toerana na dia efa nisy aza ny filazany fa ovahana tamin'ny taona 2024 ity olana momba ny famatsin-drano ity malona ny zava-misy manamafy ny fangatahana metrana PDS ho an'ny tanàna ny zanaky Nosy be Elville Germain Mejanary Mathieu Prince tsy hita taratra ao Nosy be Elville ny fanavozana amin'izao fotoana izao tanàna miavaka sy manana ny lanjany ho an'ny mpizahatany kanefa misedra olana amin'ny fahazahoana rano fisotro madio hoy ny zanaky ny tanàna ny Nosy be Elville olana fototra ny fivadiam-pitokisana amin'ny fampanantenana atao ny mpitantana ny tanàna raha tsy resaka atsika hoe ny kolera zany kolera politika efa tsy dian-kevitra igny zegny safidy fa kosa ty le fampanantenana efa nampanantenana vahoaka izy araka nolazainareo hoe tamin'ny taona 2025 fa misy vahaolana ny rano Nosy be kinanjo amin'izao izy miteny koa rehefa tsy misy vahaolana ny rano ty Nosy be ahoana ny ataoko fa hoe atokisan'ny vahoaka aminazy mahabe ny tanàna izy nefa mahabe ny tanàna izy toko vahaolana no arosona ny vahoaka kanefa izy miteny izy fa tsy misy vahaolana dia eto magnontany vahoaka Nosy be hoe fa maninona zany hoe tsy omena vahaolana ho an'ny vahoaka Nosy be aminay zany tokony atao dia hoe aleo ny vahaolana vonjimaika no atao hoe fanesorana anazy ho be ny tanàna ametrahana ny PDS araka ny lalàna misy amin'ny tany tsy ny firenena misy vahaolana aroso ho an'ny mpitantana ny tanàna saingy rano atondraka ambolongisy izany ka ny vahoaka atrany no mizaka ny vokany hoy ny fanamafisana manginy fotsiny ny tsy fangarahara-pitantanana raha ny fanazavana atrany ny vahaolana aloha fa izy le teneniny fa matetika megna vahaolana izy maharay aman-dreny mitantana tanàna izy fa izy le hoe tsy magnaraka ary ziska igny hitatsika hoe nanao commentaire izy namaliny fa tsy misy vola ny commune vahoana zany commune tantany Nosy be Elville ve tsy misy vola magnaia basy regny makaiza regny recette fiscale regny ny taxe rehetrarehetra be dia be hitatsika fa hôtel Nosy be Elville ny 4 étoiles 5 étoiles ny tourisme resaka touriste tonga ary zegny makaiza regny volana regny ny visa ny vazaha rehetrarehetra regny dia hoy izy hoe tena hoe tsy tombotro am-bahoaka no jerevany fa mety tombotro anazy manoka angamba ke hoy izy hoe aleo zany zay zegny mila fitondragna fanavozana mila mangarahara amin'ny tanàna Nosy be ary mila vahaolana vonjimaika zegny vahoaka Nosy be fa marary ny tanàna Nosy be marary ny vahoaka io nge hitatsika fa Nosy be Elville zegny ny hoe misariky fizahantany be dia be raha zao zavatra zao ataoko fa tsisy vahaolana izy mitonga io misy fiantraikany amin'ny resaka économique amin'ny tanàna Nosy be manamafy ny fitakinany falonany mpitantana ny tanàna ho délégationna manokana na PDS ao Nosy be Elville ny zanaky ny tanàna Nosy be Elville
tsy korontana no antony fitakiana fa mba ho fametrahana filaminana ho iatrany ny fanazavana voaka nisy be tsy mila korontana indrindra moa zay le mitaky PDS satria tsy mikorontana tadiavinefa ny vahaolana entina ampandrosoana ampivoarana tanàna Masobe kinanjo raha zao zava-misy zao tranga zao satria be tanàna tsy mavita ataoko tsy mavita ny asiny ary tsy mavita mampandry tanàna ny voaka Masobe eto zay dia mitaky araka tin'olo mitaky PDS io na miaramila mavita mampandry tany mampilamina mampandroso ary mampivoatra tanàna Masobe ina ny olona io na civil fa hoy zay hoe mba mitaky zay hoe le olona PDS tonga io mba zanaka Masobe mahafantatra tsara ny marary Masobe mankatria Masobe ataoko fa hoe mitsinjo ny hoavy ny vahoaka ny Masobe indrindra ty question hoe fampandrosoana sy voaran-tanàna ary mangarahara entina ampivoarana mitaky vahaolana maika ny zava-misy ao Nosy-Belleville izao ho iatrany ny zanaky Nosy-Belleville miantso ny fitondram-panjakana mahefy izy ireo mba hijery akaiky ny zava-misy ao amin'ity tanàna ny fizahantany ity maresaka avy any ivelany mbola ao anatin'ny ady amin'ny hafanana tanteraka Eropa amin'izao fotoana izao izay efa niatrika izany nanomboka ny faran'ny volana May 2022 lasa teo olona maheziny 5:03 no maty hatreto vokatry ny hafanana tombalana ho vonjimaika ihany io taremariko satria mbola tsy tafiditra ny antotanisa rehetra tamin'ity volana Aogositra ity fanadiadina mampanainitra nga hafanambe any Eropa noho ny fiakaran'ny maripana any amin'ny faritra sasany izay efa niohatra ny 70 degré Celsius ohatra amin'izany ny tany Allemagne izay nahitana toerana 70 na hatratra 70 degré Celsius tafakatsa 70 degré Celsius ny tany Espagne ary ny tany Fransa kosa nisy toerana mahery ny 500 mihoatra ny 70 degré Celsius anisan'ny vomafy indrindra i Allemagne vokatry ny hafanana mingaingaina olona 4 Israel no maty teo anelanelany 9 Aprily sy ny 7 Aogositra tsy miteraka aretina nefa ny hafanambe fa mampitombo sy manamafy ny aretina efa misy toy ny arentim-po sy ny infarctus ny aretin'ny taovam-pisefona sy ny fahatapahan-lalandra ary ny olany vo ny olona eo amin'ny 15 taona no mihoatra ny tena vomafy vokatry ny hafanana tafahoatra ny laza ny vondrona raisam-pirenena misahana ny fahasalamana fa mitombo 30% tato anatin'ny 20 taona ny fahafatesana mifandray amin'ny hafanana any Eropa hatreto tsy ny hafanana ihany no olana fa eo koa ny haintany sy ny rivotra maina izay mampitombo ny loza ateraky ny doro-tanety fiangonana iray no niara-ny fanafian-jola mitampiadiana tany Haiti ny alahady lasa teo olona 10 maro no maty nisy ihany koa naratra tamin'izany naneo fiara-mioro tamin'ireo niarambonina sy ny fianakavian'ny gouvernemanta ary nilaza ny hanamafy ny hery ho famerenana ny filaminana ao amin'ny toerana io olona manodidina ny 70 indray namoy aina nandritry ny aliny alahady fo Marialatsinainy tany Haiti vokatry ny fanafiana nataon'ireo andian-jolay mitampiadiana tao 15 kof raha ny nambarany Masilon Zambeny tanàna ao amin'io commune izay tsy lavitry ny renivohitra Port-au-Prince io toby iray ho an'ireo olona nafindra toerana izay tao anatin'ny fiangonana iray tao 15 kof no niharan'ny fanafiana taorian'izay mbola mitohy ny fikarohana ireo olona tsy hita-popoka sy nalaina ankera ny hoy ny ben'ny tanàna namon'olona maromaro ireo andian-jolay ary olona 10 maro hafa koa no naratra tamin'izany naneo fiaraholo tamin'ireo niharam-boiny sy ny fianakaviana ny praiministra Alexis Didier Fils-Aimé nanambara ny gouvernemanta fa handefa hery fanampy no famerenana ny filaminana amin'io faritra io ny arbre de la mer morte sy ny afo miendrika baolina ireo indray no hafakely mentina amintsika anio arahoary hazo iray mijoro eo ambony vongatsira ao amin'ny ranomasina maty any akaiky ny Ein Bokek any Israel ny arbre de la mer morte raha jerena amin'ny sary dia toa hazo maniry ho azy teo mihitsy ity hazo ity tsy hazo maniry ho azy teo anefa izy io fa asakanto nataon'ny olombelona tamin'ny taona 74 izay antsoiny mponina ho antoerana hoe dead free in sea of life anisan'ny ranomasina masira indrindra maneran-tany ranomasina maty misy azy manodidina ny 430 isanjato ny sira ao anatiny noho izany matevina kokoa noho ny mahazatra ny ranon'ny ranomasina maty ka mora kokoa ny mitsingevana eo amboniny araka izany tsy afaka hanaporofona hoe afaka nirian'ny zava-maniry ny ao anatin'ny rano masira be misy toerana iray ahitana tranga hafakely toy ny afo miendrika baolina any Azia misy eo manaraka ny ampahan-drano mirefy 500 km mirendy rano iray ireo afo miendrika baolina ireo miakatra ho azy avy eo anaty rano mankany amin'ny habakabaka ary mety manomboka amin'ny pitikafo kely ny habeny ka hatramin'ny habeny baolina baskety araka ny filazan'ny mponina any an-toerana baolina afo 10 maro ka hatramin'ny anarivony maro no misy eo isaky ny alina na dia azo jerena mandritry ny taona aza izy ireo
dia miseho matetika mandritry ny fotoana feno volana sy amin'ny farany fararano ireo afo ireo. Tsy misy mahalala tsara ny antony na dia efa nisy aza ireo nanandrana nanazava izany tranga izany tamin'ny fomba siantifika. Misy milaza fa mety vokatry ny entona phosphine avy amin'ny honahona manodidina izany. Tsy azo inona loatra ho antony mahatonga izany ny firetana ho azy hoy ireo misalasala. Misy vinavina hafa koa miteny fa baolina plasma mitsingevana malalaka ateraky ny herinaratra amin'ny velaran-drano izy ireo. Ny matetika nefa dia ao anatin'ny tontolo voafehy anaovana andrana no ahitana izany tranga izany fa tsy amin'ny natiora. Hatreo fiarana tomboky lasy tombo avy ankasitrana fenanao nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny faran'isy tampana fampahalalam-baovao mamy fotoananao rahampitso amin'ny ora mahazatra indray. Velomatoa.